Epistily nosoratan'Apôstôly Paoly ho an'ny Kolosianina, toko 2. Eny, tiako ho fantatrareo fa miezaka mafy tokoa aho hanasoavana anareo sy izay any Laodisia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako velively. Miezaka mafy aho mahota hafaray tsara amin'ny fitiavana izy ireo, ka ampaherezina ny fony ary mba hanantoko be dia be vokatry ny fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra. Hany ka ho fantatra izy ireo tsara ilay tsiambaratelon'Andriamanitra, dia i Kristy. Fa miafina ao amin'i Kristy ny rakitra rehetra momba ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo izany mba tsy ahavoafitaka anareo amin'ny fandremondrebena tsara lahatra. Fa na dia lavitra anareo azy aho ara-batana, dia eo aminareo ihany ampanahy. Ka faly aho mahita fa milamina tsara ianareo ary hijoronareo mafy ny finoanareo an'i Kristy. Noho ianareo efa nandray an'i Kristy Jesosy ho Tompo, dia manaova fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy. Aoka hahazo vahatra sy orona ao amin'i Kristy ianareo. Aoka hihamafy hatrany ny finoanareo arak'izay efa nampianarina anareo, ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Mitandrema fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny fahendren'olombelona sy ny famitahana foana, ny fampianarana ampitain'olombelona sy ny herin-javatra izao tontolo izao no irenan'izany fa tsy i Kristy. Satria ao amin'i Kristy, araka ny maha-olombelona azy, no mitoetra tanteraka ny hafenony ny fomban'Andriamanitra. Ka efa entsoa tokoa ianareo satria tafaray amin'ilay ambonin'ny fanapahana sy fahefana isan-tokony. Noho ny fiaraisana amin'i Kristy dia voafora ianareo, nefa tsy tamin'ny famorana nataon'ny tanan'olona fa tamin'ny famorana nataon'i Kristy. Izany hoe famorana manesitra ny herin'ny maha-olona mpanota. Fa tamin'ny nanaovana batisa anareo dia niara-ny levina tamin'i Kristy ianareo ary niara-nitsangana taminy koa. Satria nino ny herin'ilay Andriamanitra nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty. Maty ary ampanahy ianareo fahiny noho ny fahadisoanareo ary noho ny ianareo tsy voafora tamin'ny maha-olona mpanota. Ankehitriny kosa dia novelomin'Andriamanitra niaraka amin'i Kristy ianareo rehefa navelany avokoa ny fahadisoantsika. Novonoiny ny soratanana namela antsika dia ilay nirakitra ny didiny hampangatsiaka, ary mova tsy nofatsihany teo amin'ny hazofijaliana izany soratanana izany, ka nofohanana tsy hanan-kery intsony. Koa ny hazofijaliana no nandravan'i Kristy ny herin'ny fanapahana sy fahefana, dia nataony babo ireo ka nanjohy ny mantsim-pandreseny ary nasehony miharihary ho fizahan'ny olona. Aza vela hisy olona hitsara anareo momba ny zava-pihinana sy ny zava-pisotro, na ny fombafomba fanao amin'ny fankalazana, na amin'ny tsinam-bolana, na amin'ny sabata. Ireo rehetr'ireo no tadidin'ny soa ho avy, fa ny tena zavatra dia i Kristy. Aoka tsy hisy olona hisakana anareo tsy ahazo ny amboara, ka hitaona anareo hanana fanetretena, hahitraitra sy hivavaka amin'ny anjely. Manindrahindra ny fahitana azony zareo, ka mihebohebo tsy amin'ny antony. Noho ny fisainany baikoan'ny maha-olombelona azy. Tsy mifikitra amin'i Kristy izay loha izy ireo, kanefa i Kristy no mamelona ny tena manontolo sady mampiray azy amin'ny alalan'ny hozatra amampamavany, ka mampitombo azy araka ny fitomboana sitrak'Andriamanitra. Niara-maty tamin'i Kristy ianareo sady afaka tamin'ny herin-javatra mangeja an'izao tontolo izao. Koa nahoana ianareo
no miaina toy ny mbola voafehin'izao tontolo izao? Ary nahoana ianareo no mety ho teren'ny olona amin'ny fitsipika toy ny hoe aza mihinana an'ity, aza manandrana andry, aza mikasika ny izaty na eroa? Zavatra mora levina amin'izay ampiasana azy avokoa ireo rehetra ireo, satria didy sy fampianarana avy amin'ny olombelona. Miseho fahendrena ireny didy sy fampianarana ireny, satria hoe fivavahana vokatry ny finiavana ka hietretela manoloana ny anjely sy amolahana mafy ny vatana. Kanefa tsy misy heriny akory ahasakana ny fanaranana ny olona mpanota.